Manolotra ho anao ny l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Klasy toboko vavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandarana l'invité du jour izao ety ampendohana dia anovako ny aritava arovava orona ho isika mba ho fanetanana atsika rehetra malagasy tao anatin'ny herinandro zay no nanetanana atsika ny mba anaovana n'ity arovava orona ity mba ho fiarovantsika amin'ny fiverenana ny andihan'ny faroa satria manomboka mivavandray zany tamin'ity androanyity sy ny roa andro zay zay anaovana fanetanana antsika rehetrarehetra andray ny vahintsika le mato Julien Ratanoara izay pahay fifandraisana iraisam-pirenena miarabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano. Miarabanao professeur ary misaotranao ihany koa nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity ality tompoko. De miarabanao ihany koa saotranareo nanasa de iresaka bebe tsika am'izay zavatra antaninao fa mananatiny ray tsika mankasitraka tompoko mazava ho azy anisany antony tena nanasako anao aloha dia ny tontolo ny raharaha iraisam-pirenena izay fandatritsika moa fa totosaina zany tamin'ity androany ity ny fifidianana filoham-pirenena ao États-Unis ao torak'izay ihany koa ny mahakasika ny fifidianana ny Côte d'Ivoire somary ibana kely zany aloha tsika ny fifandraisana iraisam-pirenena ho amin'ny tapany voaloha fa ny eto Madagasikara ihany koa dia miazakazaka ihany koa fa kevitra taoriana ny fanambarana izay nataony filohan'ny Republika ny Madagasikara iny zany amin'izao vinavina hitokanana andreo zavabita noho ny fanavoazana zany ny lapany Manjakamiadana sy ny rovan'Antananarivo mihitsy ary ny raha politika izany tokony zany rehetra zany dia ho resantsika ho amin'ity fandarana ity zany natranay zany efa dia ety ampendohana dia tsara zany ny mialatsiny amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandarana zao noho ny fahatarana antony zany teo amin'ny lafin'ny fifandraisana zany ho atsika izay manaraka ao amin'ny page Facebook ao dia nisy olana kely tsika raha connexion na internet zany izany no ialana tsiny amin'izay fahatarana izay amin'izao amin'ny sivora mahery kely izao hanomboka ny fandarantsika professeur araka ny nambaraka teo Amerika moa dia anisan'ny firenena izay manana ny rafitra izay antsointsika hoe fédéraly izay ivondrona ireo état fédéraly misy hatrany amin'ny 10 ano any izy ireo ary natao tamin'ity androany fa telo ny volana novambra ity moa ny fifidianana zay ho filoha amerikanina ifaninana ny filoham-pirinasa andriamatoa Donald Trump avy amin'ny républicaine moa zany io ihany koa zany andriamatoa Joe Biden izay avy amin'ny antoko demokraty andrasana aloha zany ho amin'ity alina ity no mety ho vokatra sy ny taremarika zany mahakasika an'izay fifidianana zay raha ny foronana aloha hatreto dia miroso kokoa makary amin'ny candidat amin'ny demokraty andriamatoa Joe Biden zany aloha ny famakafakana ny amin'ny mety azahoany an'izay fandresena izay raha ny zavatra ifampiresantsika aloha dia betsaka somary tsy malala professeur ny momba zay fifidianana amerikanina zay ka te hitondra fanazavana kely ety ampendohana raha sitraka ao hoe misy ny atao hoe mpifidy any ary misy ihany koa ny atao hoe mpifidy lehibe izy avy moa zany ireo mpifidy aloha voalohany indrindra professeur ary ahoana ihany koa no ahafantarana hoe mpifidy lehibe izy ireo ahoana ihany koa ny fidanana andreo satria izy ireo ataontsika hoe mifidy ny filoham-pirenena izay mahatratra zany hatrany amin'ny 23 sy 500 ano any nisan'izay mpifidy lehibe izay misotranao amin'ny fanazavana isan-karazany fa ny any États-Unis zany ny azy système anankiray tsy de mitovy loatra ny rehetra
misy zany a le mpifidy mivantana de misy nefany le mpifidy ataontsika hoe grands électeurs reny ny tena be de be mampitsana na mahalany an'ilay candidat zany ho lasa filopirenena de ohatran'izay le izy ohatrany eto amitsika koa zao raha ifidy an'le hoe sénateur des grands électeurs no mifidy an'le izy de ohatran'izay koa ny azy amin'ny lafiny anankiray apahany zany reo misy sénateur misy ny membre congrès be de be zany misy ny maratonga isan-karazany any amin'le atao hoe état fédéré izy état fédéré zany fa état fédéral moa ny fiantsony folobe de zay ny azy zany raha fitsorina amin'ny ankapobeny zany hoe efa rodé ihany amin'izay fifidianan'izay ny américaine nefa zao tompotra mipotra ny aya rehetrarehetra satria nondrindra tamin'ny hoe niditra ndremato Donald Trump de lasa nisy aya na hoe vote hatrany amin'ny vote par procuration sy ny hoe mandeha mielo sy ny ena ary notrany hafahafa fa mety le Donald Trump mihitsy no nametraka an'izay nefa tamin'ny fotoan'andro n'izy nalany n'izy lany tsy niteny ininy izy nefa ny olona zany mahita be de be na reo mpanadiady ao amin'ny firenena amerikanina fotsiny ara de hoe tena nisy marina le tosika avy any amin'ny rosianina nalany ny nga Donald Trump fa makafakany ny mpahay fifandraisana irasam-pirenena zany rehetrarehetra zany ho resantsika ihany momba niny nalany anazy farany teo iny fa raha verenantsika aloha la fividianana amin'ny ankapobeny États-Unis dia ataontsika hoe manana fomba fividianana hafakely aloha ianao nisan'ny tsapako zao ny fisiny la ataontsika hoe fividianana alefa paositra io ihany koa la hoe fividianana milohan'ny fotoana asa raha tosika amin'ny fiteny frantsay zany électronique ny vote anticipé na ny par correspondance angambany raha adikatsika zay azonao azavaina ve ny antony mahatonga an'izay professeur mampahay fifandraisana aizam-pirenena anao inona ihany koa ny tombony na mety ho katsikajy politika nga ao anatin'izay karazana fomba fifidianan'izay ny matetika mifidy amin'ny tany rehetra moa zany misy zany mpifidy ny apahany tsy de nahazo information loatra ohatra ary ny sasany zany efa lasa ambony ohatrany hoe ny sénateur sy membre congrès zany zao de efa lasa ambony ny fisainany ara-politika de mba tsy siny zavatra maro samihafa hoe verivery anjavony sy ny hoe mety misy osika tampoka any ambady any de ireo nandeha tsikelikely reny ny fifidianana ny aminy de efa hitany tsara mihitsy hoe ato no azahoana iny ty izy vato be de be ato vitsy fa zay moa ny système zareo zany de efa rodé izy miaratsiny amin'ny fiteny teny frantsay am'izay zavatra zay fa le lazaiky teo hoe amin'le vote électronique sy ny correspondance ngia zao na metraka ia nga Donald Trump satria mety misy efa mahay manipuler zany zavatra zany de manjary faussé daholo diso ny tombatombanao sy ny zavatra nieritreretinao ianao mety eritreretra hoe lany ato zavatra fa mipotra satria any ambady any mety misy manipulation zay mety ataona na adversaire na tany mety ho lasa namana teo aloha teo araka edy efa niteny ny olona sasany sady nalaza eran-tany hoe mi courtiser ny sonondray nga Donald Trump Donald Trump koa mantsy tsy aibe any androany amin'ny valo izy miteny zavatra anankiray miovy zany amin'ny raiky amby folo de miteny hafa ndray izy amin'ny roa de tsy hitanao ntsony zay eritreretina am'le izy miteny zavatra anankiray androany nefa miverina am'le anankiray ndray izy ary ampitson'iny na isamby républicaine range ohatrany famille ankolaka ihany fa tsy de tena hoe mivaky moa zany satria io ny filoa io ny lany teo de ohatrany nangingina zavatra rehetra izay fomba fanaova ny Donald Trump politique zay moa anisan'ny manaratsy endrika ny républicaine ny toerana atao anatin'ny fotoam-pitantanana zany naty zany nefa professeur États-Unis dia anisan'ny ahitantsika ny hoe fahaizana manao politika fa eo ihany koa ny firosian'ny États-Unis amin'ny atao hoe fifidianana izay mironana kokoa makany amin'ny hoe fifidianana foto-kevitra fa tsy trangan'olona sahala amin'ny aty amin'ny tany afrikanina sy ny tany andalam-pandrosoana raha sitrakao maty amin'ny tany kely hoe manao ahoana no mety ho endrikendriky ny atao hoe fampelezakevitra sy ny fampelezakevitra amin'ny ankapobeny amin'izay fifidianana amerikanina zay fantatritsika herintaona meloha
de efa manomboka ary ny faharoa manakaraka amin'izay a ilay resaka vola famatsiana ny fampelezan-kevitra ihany koa amin'ny tany mandroso sahala amin'ny amerikanina ireny. Ny amerikanina ary zay lazako hoe manana système tsy hitovizana ny beso maro izy de zay indrindra hoe eritaona meloa ary hitako zao fa normal zany satria raha fotoana fohy ianao roa volana telo volana no andehanao fampelezan-kevitra sy ny tsy afaka mbola miassimile le olona zany ka na io na amerikanina na magasy io de mitovy ihany rehefa hoe tsy misy tonga de mandray zay maha olombelona ny olombelona misy atonontonony ary misy averiny impolo vao miditra ao an-tsainy de zay le manahirana zay fa de hoe zay hoa le système napetraka zareo dia ekena moa zany am'izao fotoana fa misy manao remise en cause manko indrindrindra Donald Trump so kosa dia Donald Trump fa matsiary fa mety tsolana izy ohatra ny aty Afrika ihany le mpanohatra sasany aty Afrika fata fatsolana izy de ataony zay isabotena na boycottena ny fandehan'le fifidianana fotsiny le fifidianana nefa fatantsara izy fatsolana ohatran'izany ka ty Donald Trump ty le lazaiko teo hoe tsy fantatra be ihany izy fa miovaova eny ananiny eny ka sao de fa mahita zavatra lohan'ny biby izy tsy inona le hoe tonga teo fa tsy tena lany fa misy fanamboarana vitositosika avy any amin'ny Rosianina de fa hita daholo zany zay zavatra zay de zao izy mametraka le aya satria fa hitany io hoe satria izy mety tsy ho lany de alefa melony azy mba hoe raha lany raha zao ny démocrate de mety korotana ny Donald Trump ka zao ny fandeha ty zavatra ty tam'ireny tsarono mifanina tamin'ny ramatoa Hillary zay anisan'ny tarika tany anatin'ny foronana fa ilay resaka vola professeur de niany zay le hoe à l'américaine so à l'américaine dia vola zay manambola ihany fa de zay moa zany le izy raha kely vola ianao de tsy mirotsaka ohatranay zao kely vola de tsy mirotsaka tamin'ny ina fa be vola no mirotsaka Ilary professeur akoatran'izay moa raha ny rafitra sy ny fisainana politika any États-Unis resantsika de tsy mamela mikamana ho aminy ataontsika hoe hivadivadika palitao manao ahoana mety ataontsika hoe fomba izay hoe famoahana indray ary ny resaka voka-pifidianana satria tsy sahala amin'ny aty amintsika hoe androany fifidianana afaka roa volana telo volana vao mivoaka izy fa famoahana ny voka-pifidianana sy ny afantarana ihany koa hoe lany ny filoham-pirenena anankiray zany ary mety hoe oviana na afrina ihany koa ao arinan'izay no andraisan'le filoha-lany ny asany zany le izy zany le hoe mba vitivity moa zany le vote par correspondance vote électronique six de io zany zay hoa le système napetraka dia moramora kokoa no anisanan'le izy toy zay hoe vahoaka be ny aza-tonoana fa anisan'ny be olona ny États-Unis de ahoana koa ny fandehan'izay satria raha iandry ny rehetrarehetra ohatran'izay de anahirana fa izy zany zao efa tany mandroso raha ty Afrika sika mety roa volana telo volana de ao anatin'izany tsy fantatra tsozy izy fandehan-javatra rehetra fa ny azo kosa tena vetivety satria efa mandroso le teknôlôjia sy ny rehetrarehetra ary efa ambony koa ny conscience politique amin'ny olona tsy de azonao manipulena loatra lay mpifidy ohatra ny aty Afrika sanatrizany ny rehefa orinan'izay moa tonga de mandray ny asany sa hoana ovinany de mandray ny asany izy fa misy fotoana miandry fotoana kely izy andaminana zavatra rehetra fa io zany arakaraka zareo ihany hoe raha fa am'izao mamety azy fa zao kosa aloha le izy hoe tsy taraiky loatra ohatra ny eto amintsika ohatra tamin'ny fotoan'androny na ny gouvernement tara ohatra ny ela be vao mivoaka disy fotoana am'izany ka zay le hoe tsy niomana ianao fa raha tena izy de hoe misy ny parti d'opposition misy majorité présidentielle de reo zany manazava ny idéologie sy ny hoe projet de société zay ho arosony ho amin'ny Madagasikara de mba mifidy ny olona hoe ty zany ny anay mety ohatra fotsiny lazaiko aminao hoe raha ohatra zao loi de finance de manazava ampitondra zao no natonga anay nanao an'io zao zany ny tanjona zao de mitsangana kosa raha fa aveo ny mpanohatra zay futur ministre de finance de hoe zao raha izay ndray no miresaka ty zavatra ty de ohatran'izao ndray ny anay de ny vahoaka koa mihaino de rehefa tonga ny fifidianana dia
mieritreritra ny olona ny anay le fitondrana ihany ary ny asasao dia ny anay kosa eo amin'le mpanohatra zay le alternance démocratique mba tsy isian'le hoe pensée unique zany zany dia ilainy zany zavatra zany satria mampiakatra ny conscience politique ny vahoaka fa tsy lasa rehefa ty amin'ny tany aty fotsiny de zay ko mahafinaritra izy zany fa ny eto amintsika aloha tena mahampahelo fa be loatra lay parti politique lasa anarchie ary zany fa misy zavatra anaky telo no tsara mba dinihana fa iaina be zany misy zany ohatra fotsiny zao raha nangana parti anao de tokony misy seuil tsy afaka manangana parti raha tsy feno seuil ohatra hoe 30 000 adhérents raha zay napetraka ao satria atsika 300 tonga de maty ny atsasaky le 300 satria matetika izy mivady sy ny zanany lahatokana no ao anatinao ny olona tsopotsiponina fotsiny ray zay faharoa tsy maintsy mahenika an'izao amin'ny Madagasikara ray vohatra satria ianao hoe manana etaeta hitondra amin'ny ny firenena satria azadolona fa finalité amin'ny parti politique de pouvoir zany hoe eo izy raha tonga eo dia mampiatra ny projet de société any sy ohatran'izay de lazako hoe raha 150 zany sisa tamin'le condition voalohany teo zao zany lasa 75 ny atsasaky indray ary ty fahatelo ty de maty daholo ny akabeatsany fa mety raina tsisy tsoniko ary eo fahatelo de hoe tsy maintsy mandatsak'olona ianao amin'ny fifidianana rehetra atraty amin'ny fokotany ohatra ka hatrany amin'ny présidence de la république maty daholo reo resantsika zay fomba fanaovana politique eta Madagasikara zay fa amarana ko reny le resaka fifidianana ny États-Unis tena mahitsy zany le fanontaniana professeur hoe inona no mety ho fiatraika nyity fifidianana amerikana ty ho an'ny Madagasikara raha ny fijerinao anazy tsara resahana mihitsy aloha de ny politika dia mitovy daholo eran'izao tontolo zao ny lazaiko an'izany de ity indrindrany amin'ny tandrefana raha misy eo zao faninana hoe démocrate sy républicaine sur le plan interne aux États-Unis zay mahasamy hafa azy satria projet de société zay hitondrany any États-Unis samy manany azy reo ray de démocrate zany plus ou moins à gauche fa républicaine à droite républicaine rehefa manao zavatra hita amin'le fomba nga Donald Trump tonga de itsiny mahitsy fa démocrate mbola miolakolana fa objectif raha ihany na de droite izy na de gauche ka mampahitoekarenanao ny républicaine sa ny démocrate no mety kokoa ny Madagasikara ohatra professeur de zay lazako mbola tapaka mozy te fa zay ty lazako hoe sur le plan interne samy manany azy io fa sur le plan international sy ny hoe fifandraisana ny velany mitovy ihany satria ny tombontsoan'ny États-Unis no arovana ka na gauche na droite na démocrate na républicaine rehefa amin'ny relations internationales amin'ny firesana sy fifandraisana amin'ny firenen-kafa de miaro ny tombontsoany ny américaine izy satria izy mitetika ny hoe mbola le hoe gendarme du monde leader seule superpuissance satria efa nravana ndraiky fa zao Russie efa manomboka te aka ny place ny URSS teo aloha de zay lazaintsika hoe anjaratsika raha fifandraisan'ny États-Unis sy Madagasikara mbola hito ihany fa arakaraka ny fihetsikitsika no hoe mampitobaka ny ino ty izy ny volanam-pina amitsika na anamaivana ny fahasaranantsika raha mihoatra amin'ny firenena mafy eto amitsika zao ny Amerikana nge anisana me vola be de be indrindra momba fahasalamana ary hita tao aloha tao de hoe ay ny Amerikana ny tena mame zavatra be de be Madagasikara amin'ireo firenena zay fandray amintsika ireo zay de anjaratsika zany no hoe manova fihetsika par rapport amin'ny États-Unis na de resaka AGOA fotsiny ary taloha ny AGOA nge ny sasany zao de hoe resaka ino ty izy vokatra anankiray na roa fotsiny fa ny atsika misy ny agroalimentaire ary ny artisanat mbola tafiditra tao tanao zany fa raha azakaraky fihetsika ao sy ny fifandraisanao amin'ilay firenena anankiray ihany no mahazoanao tombony zany satria ianao koa mitady ny tombontsoanao izy ko mitady ny tombontsoany fa anjaranao no hoe atraiza
ny fandraisana aminy satria sao de voavidy Madagasikara. Fa ohatr'izany zao tamin'ireny tosika eo andro ny tetezamita 6 reny dia tena nifoanany mihitsy ny resaka goa tamintsika tetỳ Madagasikara ty fa satria tsika tsy lazaina fa tsy nanaja amin'ny principe démocratique ka zay mihitsy tokony misy élection raha ohatra ianao ao anatina démocratie de zay le hoe élection juste libre et transparente amin'ny fijerony zareo ihany koa nefa midika ve zay professeur fa tsy hanova ny politika ivelan'ny États-Unis sy ny mety ho fiarovany tombotsoany izay flou olany eo Andriamatoa Donald Trump na i Joe Biden zany ary mety tsy hanova ihany koa zany fifandraisany amin'ny Afrika na i Madagasikara raha ny marimarina koa teo aloha zany liza olany eo zany teo aloha zany fifandraisana tamin'ny Afrika tsy de nisy zavatra firy nataon'ny Amerikana satria nya Donald Trump voalohany indrindra rasista faharoa izy nisy fitenenana tsy avery eto na ohatran'ny karazana opa mihitsy ho an'ny Afrikana teo izy zany tsy de raha loatra n'izay zavatra zay fa araka ny lazaiko teo koa ny républicaine rehefa anao zavatra tonga de mahitsy izy de zay ny fomba nataony nga Donald Trump ialatsy amin'ny OMS zay ny ahenanay ny vola zay ho zaranay tseroa nareo tokony party maro zany amin'ny lafiny anankiray izy fa izy tonga de mahitsy fa raha démocrate zao ndio mbola mivily azy mivily ery fa même objectif anisan'ny nanamarika ihany koa ny nga Joe Biden moa zany nisy an'ireny sary zay miparitaka nandohalika manoloana na ataontsika hoe zatovolahy kely na zazalahy mainty hoditra zay anisan'ny nafaly ihany koa ny mainty hoditra Amerikana tamin'izany fotoana zany zay ny mahakasika ny fifidianana États-Unis fa tokony ndaimbava ngamba ny raha siraka ny fifidianana ny Côte d'Ivoire professeur anisan'ny atao hoe raha iraisam-pirenena zay miteraka adevitra ihany koa amin'ny mpanara-bavao iraisam-pirenena zany zay raha ny fanambarana zay nataon'ny commission électorale indépendant ivoiriana tany an-toerana zany tamin'ny ity androany talata ity de nandresy tamin'ny salanisa efatra amby 90 isanjato ny filoam-pirenasa alasanina Ouattara ary asa miditra amin'ny mandat fanotelony zany izy amintsika mifampiresaka zao lojika ve izay fandreseny Andriamatoa alasanina Ouattara zay raha ny famakafakana zay hoentiny mpahy fifandraisana iresa-pirenena raha tanoara Julay androany ary ina no mety tombony am'izany ary azo ataontsika hoe sokajiana ho taratry ny démocratie aty Afrika ihany koa ve izay falaniny zay ny Afrikana de manaiky ny hoe sehatra iresa-pirenena na règle internationale sy ny droit international sy ohatran'izay fa tsy ampiariny problème na état de droit io zany fa fanjakana tandalana raha nanao zao Burundi le maty moa le folo izy nanao voalohany hoe 3e mandat vava be nataon'ny occidentaux sy ny kiarasikara satria tsy olony io zao tsika mahita hoe Ouattara zay mitetika koa 3e mandat nefa 2 mandat ihany voafaritra ao anatin'ny laparandrena jereo ge la France anisany nametraka anio satria niady tamin'ny Gbagbo Laurent Gbagbo sy ny Amerikana reo zany de hitanao fa tsy niteny firy ny frantsay momba nga Ouattara satria izy nametraka teo ka zay le izy hoe ny règle internationale zany raha tena dinihana de ho an'ny tany madinika fa tsy ho an'ny tany vaventy satria izy tsy miraraha zany fa hoe ahoana ny tombontsoanay au Côte d'Ivoire de zay ny frantsay zay fa zao no atahorana fotsiny hoe raha misy korotanao guerre civile ka une fois misy firenena ivelany tafiditra ao na manosika de ny atahorana internationaliser laiady na farafaratsiny eo amin'ny région manara-maso an'io daholo satria raha ohatra ka hoe nety le 3e mandat anao 3e mandat daholo ro afrikana rehetrarehetra zao de le rehetra le zaiko toe fa maninona reo tariny tabataba zao nareo sy mitabataba satria namany io izy nametraka anio karaha fiserinao anazy mety fitaratra mety ety amin'ny Madagasikara ihany koa ve ny fisiny zay atao hoe 3e mandat zay Andriamatoa mpahay sy mpampianatra fifandraisana iraisam-pirenena raha ny tantara-pirenena Madagasikara no jeretsy tsy mety intsony zany raha ohatra ianao tany tandalana satria tokony anaja n'lay le lalàna faratapony ianao constitution anao zany ka inona voasoratra ao
fa tsy hoe atao soratana fotsiny de ampirimina re anaty baoritra re fa hoe mamaky ianao ohatran'izao ka na iza mitondra de tokony mba anajan'izay ary ny jasa mety tsy anaiky an'izay tsony satria efa mba betsaka zay expérience lalovana teto Madagasikara zay de ny olona koa zany zay mitondra tokony mba efa fantatra an'izany hoe atreto de atreto satria sao de lasa tendakanina loatra ary ny endralazany hoe un mandat de trop de nafarana mety ho faty eo ohatran'ny izy ty le nandeha tamin'ny président ny Algérie le natosika efa le tamin'ny de mbola hoe nisisika ihany hoe ilatsaka sy ohatran'izany de reny ny afarana tanao fa niongany ny afaranao fa mba tokony hoe alala onina amin'ny zavatra hafa de mba manao asa soa ianao raha fa avy eo amin'ny eto Madagasikara ohatra sy zavatra rehetrarehetra lesona ratsy ho an'ny afrikanina mihitsy zany hitranga Burundi de tena nataony rahalahy isolena mihitsy i Burundi de nefa ka izy menakavy anao an'izay daholo ihany de hitanao fa tasy d'huile io findretsy de farany ny afrikanina ray vohatra satria efa tsy mateny tsony zany ny communauté internationale sy na ny aty Union africaine raha izay zavatra zay de mano ihany ny olona Inatry zay makasika ny ataoko ndray mava ho ianao fa anisan'ny manaitra ny zao tontolo zao ihany koa raha iresaka kely tsika satria eo zany la Frantsa zay anisan'ny ataontsika hoe akaiky atsika nitrangana asa fampiororona ihany koa zany farany teo zao tao la Frantsa miamafy ihany koa na hoe mendrandro ihany koa zany mitady eo amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron zany sy reto musulman reto ahoana no mety ho andikanao an'izany de matoratra noara Julien tsy azo ditsita ihany koa reny tany Autriche Canada ireny inona nga ny lesina tokony ho raisin'ny la Frantsa manoloana le nitranga fampiororony reny natao hoe choc de civilisation na hoe choc de culture satria samy manany azy mialatsiny fa ohatra ny lavalava kely ty resahako ty ao amin'ny resaka démocratie ohatra base ny démocratie zay ny frantsay ny américaine ny anglisy no manano ny tena nametraka ny zavatra io ary ny américaine base ny démocratie de liberté fahafahana ho an'ny arabo-musulman ny zavatra tena important aminy ary tena masifatra religion tsy ny teny mihitsy ny pays musulman raha ohatra ka hoe anangana firenena tsy ny teny mihitsy hoe anangana on va créer un état démocratique jamais satria tsy zay lay valeur fa io ono izy on va créer un état islamique basé sur le Coran satria religion no sotoavina zay nametrahana ny azy teo ananina teo de hitanao am'izany de samy hafa de fandondra eo tapitra ny guerre froide de nisolo ny terrorisme satria tamin'ny guerre froide hoe est ouest tsy ranana sy ny tandrefana mifandimby miady amin'ny tompontsoa indrindrindrindra hoe leadership mondial de samy manana ny idéologie fa tiandra mitoraka ty de davina mako vondrava ny murany Berlin de n'imposena zany hoe niterena izao tontolo zao anaraka an'izany hoe démocratie libérale raha tena izy dia libéralisme ihany koa de zao am'izao fotoana zao zay fanjakana mitsangana na mipetraka indrindra ty Afrika sy ny tany mahantra dia manao démocratie de libéralisme na de tsy azo akory ao anatiny zany ohatrany tamin'ny andro socialisme tamin'ny fotoana les années 70-80 nalaza ny socialisme en vogue zay rehetrarehetra naka fitondrana socialiste daholo na tsy fantany ny ao anatiny fa de zay aloha zavatra malaza de ohatran'izao koa zay am'le fotoana zao démocratie sy ny libéralisme malaza de lasa manao an'izay daholo ny olona rehetrarehetra satria hono hoe uniformisena monde zany hoe atao mitovy valeur zay ananany rehetrarehetra de voatsindry lay valeur ny sasany de tsy manaiky izy fa miady zay mahatonga ny terrorisme satria izy tsy afaka akabasy tafondro iaffronter amin'ny fanandrana amin'ny américaine na amin'ny tandrefana rehetrarehetra dina nataony terrorisme poketsy ny bomba anankiray miaramila américaine mibarda be sy mipasy mijery fotsiny hoenao mba miondrikondrika eo mipoka reny anankiray izy no samboronao eo
zay zany no fomba fiadiny rahalahy mba sytomana ny olona sy ny eritreritry ny olona hoe zay eka misy zay manana nama izy azy de to ihany le izy neny tandrefana basé sur la liberté na fahafahana neny arabo musulman de resaka religion neny asiatique resaka discipline zay reo tany Asie presque junte militaire daholo no nitondra enjakenjana Indonésie zareo tony Chine Japon Taïwan Singapour fa izy zao lasa manan-karena pays émergent na pays riche mihitsy ara ohatra ny Corée du Sud satria iny nahoana ny sotoavina sy ny valeur nampiasainy satria miteny mihitsy raha taloloha teo hoe zay tsy mampiasa ny démocratie à l'occidental satria lasa populisme reny ozy izy zany hoe dika populisme de hoe azafady ataoko miteny français le tena filaza hoe essayer de satisfaire les caprices du peuple nefa zany manandra ianao zany ama sy ame fahafapoa ny aitratra amin'ny vahoaka nefa zany ozy izy aminay aziatika tsy mety zany fa ny discipline tena apetra ny discipline de hitanao tsara hoe aiza zao ny pays aziatika maromaro ka miresaka an'izay indrindra ianao professeur Ratanoara Julien zay mifandraiky amin'ny resaka géopolitique manomboka andeha ataoko hoe miakatra miamatanjaka na ataontsika hoe raha toe-karena indrindra ireto firenena tatsinanany reto ary mahazo vahana mihitsy indrindra aty amin'ny tany Afrika sy ny tany andalam-pandrosoana mety alovany ataontsika hoe géopolitique maneran-tany mihitsy ve izay hitranga hoentin'ny reto tatsinanana ireto ary inona ihany koa no mety ho akony zany ho an'ny Madagasikara manokana satria efa nisany mandray anjara ihany koa amin'ny resaka 3P sy famatsim-bola na de tsy tena parallèle tsara ngamba ny ilazantsika azy professeur Ratanoara Julien ny aziatika zao efa nifindra ny pôle de croissance eran'izao tontolo zao de manovo zany ny géopolitique sy géostratégie ary ny géoéconomie eto amin'izao tontolo zao satria retsy lasa memanana ary mahay mifandray amin'ny tany afrikana mahantra menimenina ny tandrefana tamin'ny fotoanandrony momba ny Chine zany hoe Chine raha fandray amin'ny tany mahantra de ozy izy etsy inona de davinareo vola tompoko ary de davinay matière première ty sinday vita fa neny tandrefana mantsy hoe manaja ny zon'olombelona ve io misy ve ny état de droit bonne gouvernance ahoana tanao de ny afrikanina ko lasa mitodika any Chine satria atao enjakenjana ny condition zay apetraka zao zay anao vao mahazo vola de zay matonga ny tany mahantra sy ny afrikanina indrindra de todika tia Chine de avy ny Japon hitanao hoe Japon le tikady zany manao koa Japon de na eno rehefa tamin'ny vaovao isan-karazany de Corée Afrika koa ataony rahalahy Corée du Sud io hitanao samy manao daholo samy manao fomba zay andresen-dahatra eo koa mitra le ataony ny resam-pirenena hoe soft power dika soft power de hoe ny marge ivelanao de soignena amboarina tsara mba isy attraction amin'ny olona isan-karazany indrindra firenena samy manaja ny manatsara ny image ny firenena indrindra firenena lehibe ohatra ny tony Frantsa sy ny États-Unis zay ena tonga ny États-Unis tsy ratifie ny fananganana cour pénale internationale zay mitsara ny olona navita crime de guerre crime de génocide sy ny crime contre l'humanité zay ka manoloana an'izay ataontsika hoe géopolitique géostratégique ary ny géoéconomique avy amin'reto firenena tatsinanany reto professeur Ratanoara Julien fotoana ary sao de mba fotoana ary ve zao ahafahany Madagasikara ihany koa miala amin'reto mpamatsy vola mahazatra indrindra fa ny ataontsika hoe ny banque mondiale ny FMI zareo tandrefana rehetrarehetra ka hitodiatsika makany ary mety asoatsika ihany koa ve no makany raha fanapaha-kevitra politika zany no raisitsika zay indrindra ny Chine zao de efa manomboka lezaka hoe mizara vola miditra amin'ny organisation internationale isan-karazany mba i-contrebalancena ny puissance américaine sy ny influence américaine eran'izao tontolo zao nanangana banque izy de sinoa
no ny ity ny tena manapetrabola be indrindrao de ny afrikanina zany a sady makatsy a no makaroa satria te akan'izay leadership zay a ny sinoa indrindraindrindra zay mitonga ny amerikanina manao antsozay na le ty covid-19 tiarangeka manahirany tsy tehiteny zavatra maro fa nonona hoe en Chine mipotra ohatran'izay koa grippe aviaire nefany a etsy andaniny a misy déficit BDB ny amerikanina par rapport amin'ny sinoa amin'ny resaka arabarotra de hoe mba hifirenena kely ny progression na fandrosin'ny sinoa de asina zavatra kely satria azadoroana fa membre conseil de sécurité ao amin'ny Nations Unies irery ihany no manao afaka manao mamorona arme de destruction massive izy ohatra arme chimique arme biologique sisy mety tafiditra ao anatin'izay destruction de arme massive zay zany de ty virus atsona hoe covid-19 ty raha famakafakana oentinao androany professeur raha iza manokana de resaka guerre commerciale aloha jereo tsara Donald Trump amerikanina fa namely ny sinoa foana namely ny sinoa mbaka nyty le manao téléphone ty io hoe petandra mba tsy androso be loatra satria io tonga de nanao le 5G sika raha zany raha mbola taraky daholo de zay indrindra hoe alolo freneny ty zavatra ty de mahagaga ny amerikanina zay manko hoe raha za zany mijery an'izay zavatra rehetra arme biologique avy aty amin'ny amerikanina natonga an'io zavatra io nahoana ary tamin'ny voalohany vao mipotry io aretina io ka nisy maty ny amerikanina na miobaiko ny ressortissant terataniny miala tao a Chine izy firenena voalohany niala tao ahoana ny alanao nefa tary amin'ny Ebola tsy nisy an'izany taty Afrika dikan'izany misy zavatra efa fantatrao zany ao de nandeha moa zavatra rehetrarehetra tezitra ny sinoa satria sinoa tsy afaka hitantara zany tontolo zao nandefasan'ny kotatsy tao États-Unis zay natonga ny États-Unis io nahoana ny États-Unis zay ambony be ny vola ambony be saina sikana tratran'izany zavatra zany eny ara famakafakana moa no ataontsika eto ka de zay no afa amin'ny professeur Ratanoara Sulaim fa amin'ny fotoantsika mandeha ihany moa araroto kely ihany satria efa mba niresaka ny la France tsika teo raha sitraka ao professeur ho resaka kely le mahakasika an'ireto le nosy malagasy na ny jeparse reto mety mbola misy fanantenana ihany ve ny azahoantsika azy ireo raha ny paikady sy ny adinga na fitakina zay hitondrany Madagasikara azy amintsika mifampiresaka zao ny fanjakana sy ny filoham-pirenena raha teo ihany ko tsy de nandrenesam-peo intsony atao arina ny fandaharana zay ny rahan'ny filoham-pirenena tamin'ny RFI sy France 24 nitakiny am'le atsotsika hoe restitution iny amintsika mifampiresaka zao zany ararotina ihany ko satria nisy an'io voandro any rehefa nangataka ny filoha ny merenana n'lay asa satroboninahitra de nanaika ny la France ka manahoana ny mety tokonaytsika raha am'za manokana aloha de hoe mahatoky ihany hoe hiadytsika eritreretiko zany positive eko le zavatra amseho zany de hoe eritreretiko hoe miasa mangina zany fitondrana fa zao fotsiny hoe mba torohevitra aza ela fidona satria na de io le deuxième le fiaonana faharoa io ary hoe ataony amin'ny France aririra français zay niemitra foana aloha niemitra foana tsy niteny mihitsy izy arirarina fa mino fa tsy hanao ny mihitsy tsony izy satria raha fa kelikely eo andeha ny élection présidentielle any France de iteny fotsiny dia Macron hoe sady nisy ny Covid teo nefa andeha ty ny élection allo régler zay président vaovao any ny resaka momba andreo nosy reo inona zany tokony ataontsika tokony tsy anaikitsika fa tokony mba anao zavatra hita maso symbole politique zany miteny ny aria satria efa nanitatra koa izy ny faridranomasina nangataka an'izay izy tamin'ny volana février tao amin'ny Nations Unies nekeny Nations Unies tsika zany tokony mba hanana riposte mba ahafantarany olona hoe tsy mijanona fotsiny am'izao zay
fa mba mihetsiketsika ihany koa amin'ny momban'ireo nosy ireo. Arak'izany iverina eto an-tanindrazantsika vavaonafana tamin'ity androany ity ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny repoblika teo eo amin'ny 7 minitra teo moa izy io ny fantoka bebe kokoa zany mo amin'ilay resaka fitokanana ny rova sy ny lapa ao anatiny moa zany eo ihany koa ny famerenana nyty sariboninaitry Ranavalona fahatelo ity izay tonga dia hidirantsika avy hatrany fa iverina eto an-tanindrazana zany amin'ny 15 ny volana novambra ho avy izao manao ahoana no mety ho fijerina fandikana hoentin'ny professeur an'izay ary fotoana ihany koa ve zao hitakina andreo vakoka sy karazana inona ny fitsosika anazy archive patrimoine antsika rehetra izay nalainy la Frantsa tamin'ny fotoan'andro izay nananjana any any Madagasikara zany tany amin'ny taona 580 sy 700 sy arivo tany hoany. Tsy tsika rery nangataka an'io ny afrikanina raha dia efa nangataka ny azy koa hoe ho averina daholo ny fananana izay nyrobany frantsay tamin'ny fotoan'androny. Efa manaky io inga Macron na dia tezitra ny ao amin'ny frantsay dia hoe normal koa raha mba hoe averina ny tsika ary tsy ny any fa be dia be zavatra lasa ndralahany zany dia mba anjarantsika manao lista ny ministera ny kolotsaina sy ny karazana mba mijery azy zavatra hoe azo ty ny satroboninahitra dia mba nahoana ny sasany ye ary fetsy ihany koa ny frantsay fa meny aloha reny mba hoe ahitany vahoaka malagasy zao tontolo zao hoe tsisy olana fa menay itony zavatra tony ampanginina zany ohatra hoe anesthésie politika ho an'ny mpanao politika indrindra amin'ny vahoaka fa na izany ary takina ihany io takina ihany satria izay le fanananao raha azotsika io mitombo ny faritra masika lasa lavitra be mihitsy ny efa tamin'ny taona vitsivitsy zay mozambikana angefa ny teny hoe raha mandrefitsika ny zone économique exclusive na ny espace maritimetsika aminareo malagasy zay ny miresaka zany hoe dingany ny frantsay atao anatin'ity canal de Mozambique ity zay vodo ny tany malagasy nosy malagasy dia tsika tokony efa mba nandray an'izany perse tandeva ny mozambikanina zany fa tsika dia natory fotsiny hatramin'izay koa dia sahirana zany hatramin'izao zany hoe ahoana marina ty zavatra ataon'ny frantsay ity ary mino fa hoe miasa hoa ny fitondrana fa mangina kanefa na izany ary mba mena koa taratra amin'ny vahoaka malagasy sy symbole eran'izao tontolo zao hoe misy an'ity zavatra ity ary manohana izahay. Arak'izany nisongatana tamin'ity androany ity araka nambarako teo ny ilay resaka fitokanana an'ireo fanavaozana ny fanamboarana ny anaty rova zany fanamboarana izay nataon'ny filohan'ny repoblika io arivo miteraka hevitra be zany satria betsaka milaza hoe betsaka ny ampanjaka ny fikambanana andrina isan'ny tokony nanohatra ny fananganana n'ilay atsotsika hoe colisée izay ao anaty rova tsy nembotra nefa ny fanjakana tao anatin'izay fananganana n'izay fotodrafitrasa antsoina hoe colisée zay ho anao manokana mety hanimba ny endriky ny filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara ve ny fijanonany zany tamin'izay fanapaha-keviny zay ary ny tsy fiemorany mety hisy fiatraikany ihany koa any amin'ny mety ho fitiavany vahoaka azy sy ny fifidianana zay mety mbola ohatrehany raha tokana ho an'izany ve izy raha ny fahitany mpandinika ny raha-pirenena raha tany Oarazolay azy raha ny fanjakana manao karazana ohatrany hoe pédagogie ho amin'ny vahoaka zany mba mijery ko hoe psychologie sociale zany hoe inona ny zavatra dediavin'ny olona amin'ny fotoan'andro anankiray ka tsy ampisy an'izany hoe fifandonana na fankahalana sy ny sisa voalaza teo hoe soft power image attractive na voakanao mba tsy mampiasa basa na tafondro fa dia hoe tonga dia hoe manaiky fotsiny zao na ny vahoaka na ny firenekafa raha ohatra zao atao zay zavatra zay efa ely ty resaky ty saika ataoko fa zao moa zany voatonga edy hoe raha ohatra ka tena miteraka olana be le colisée tapao iny ambony fotsiny tsy colisée tsony io fa avadika eo fidasiny
zany fidasiny zany tamin'ny fotoan'andro misy ragasy eo misy fikabarin'nympajaka misy isisina de tsy miova zany eo tamin'ymisy foana na ao amin'ny rovana Ambohimanga koa renge misy fidasina ihany koa fidasina ny tokony hoe zay zany raha ohatra ka hita maromarotry iraisana fa zavatra nitenen'ny filoham-pirenena kosa aloha de be deaibe ny zavatra tsara ao anatin'le hoe fanavozana ny am'saina tsy miankatra zany ny ao anaty rova ka zay hoe raha ohatra ka tena hoe animba ny iny ty fandriam-pahalemana eto Madagasikara sy ny hoe anaovana reconquête ny confiance ny olona sy fitiavan'ny olona esory fotsiny tapoin'le boribory macolisé iny fotsiny de lasa atao teny gasy hoe fidasina eo daholy ny resaka vakodrazana sy ny sisa sy ny sisa sanatra anay zany efa fantaritsika fa misy an'ilay andro fahenina ny volana novambra zany zay fantaritsika eo amin'ny tantaram-pirenena fa andro ratsy ho an'io resaka rovana Antananarivo na ny lapany Manjakamiadana indrindra satria fahatsiarovana ny nahamay azy izany tany amin'ny taona 1970 tany hoany professeur Radanoara Julien izay miteraka hevitra tsy napozina ihany koa tamin'ity androany ity ny amin'ny hoe amin'ny fotoana sy fahatsiarovana andro ratsy hoe no natokoka ny fanjakana anaovana ny fankalazana manetsiketrika ny fitokanana ny zava-bita sy fanavozana tokony hipetraka ve zany adihevitra zany raha ny fahitanao azy samborona kokoa any amin'ny atao hoe fanoherana izay tikinasa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sa tena fiarovana tokoa an'ilay atao hoe kolotsaina sy vakoka eto Madagasikara raha amiko aloha tsy de misy olana loatra zany raha zany mijeran'izay ary satria na novambra no hoe na mahena izy io de mba tsy indrina zany zay andro ratsy zay amin'ny zavatra vaovao mahafinaritra tsisy tako zay problème hoe enina novambra nandeha ny aitrano de enina novambra nefany no ohatra ny karazany hoe renaissance anao zany voaka indray le izy ary mahafinaritra de hoe alienao akavany hoe tradition et modernité zany hoe mitazona ny maha-izy azy ny lova kanefa misy zavatra vaovao zay ento fandroana mipetraka tafiditra ao anatin'ny tantara ary ataontsika hoe azo adika na sokajina ho isan'ny nanoratra amin'ny tantara ve ny filoha Andry Rajoelina raha io resaka rova sy colisée io no fampiresantsika anisany satria zava-baovao ny zavatra be deaibe ny isao ny tao fa na de misy ara amin'ny polémika sy ny adihevitra etseroa be deaibe zavatra nazavainy tamin'le misy fotoan'androny misy zavatra be deaibe zany no mipetraka ao sy atao na de fidirana fotsiny de fa hoe mety vola anamboarana indray sy ny zavatra rehetrarehetra fa zay izy hoe izy nge raha ohatra ka tena hoe edivany ny olona zany tsy maintsy mahita zavatra edivana ihany ary ianao koa raha ohatra ka mitondra firenena tsy 100% zany nge tianao fa rehefa majoritaire ny manaiky sy mahatoky anao ohatra atao ke 70% 75% tonga de lasa ianao ka zany no hoe mitondro zany satria raha hitady 100% ianao de arriveo ny andronao tapiray no mandahanao ka tombony sa ho fandrika ho an'ny filoha Rajoelina zany raha io resaka rova sy colisée io ny fahitantsika anazy ara-politika no fampiresantsika androany raha za mijery azy amin'izao endriny zao sy ny zavatra nisy ka raha iny fanjakana ao no manazava amin'ny vahoaka androany nge io mety hoe adihevitra raha pitsy adihevitra rehefa aveo mangingina daholo ihany ka zay le hoe ampifantarina vahoaka presque isaky ny roa andro na herinandro hoe inona ny tompontsoa ho azo ao zay le izy fa ny olona mantsy raha anao lalana raha de efa mitabataba hoe aza sina lalana ty ohatran'izao fa rehefa vita le lalana tiaka indray eny ary mandeha ny fotoanatsika raha-pirenena zay tsy azotsoditsika tsy hita ihany koa ny ataontsika hoe démocratia efa nidirantsika kely ihany izy teo mifanaiky amin'ny tany Amerika fa neto Madagasikara professeur Radanoara Julien manao ahoana ny fahitanao ny fampiarana ny démocratia amin'izao fanjakana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina izao manoloana n'ireny tranga politika atatoato reo anisan'izany ohatra ny mpanohatra zay mitety faritra voasakana amin'ny famorim-bahoaka isan'ny tokony manao ahoana ny fahitanao azy tokoa
raha resaka démocratie be deaibe ny zavatra volazainy misy ny principe de base ary misy ny pilier ny démocratie zany hoe mitambatra zao ao anatin'izay le hoe démocratie zay ny démocratie nge raha tsisy limite tsisy fiatratra lasa anarchie satria démocratie le lazaiko teo valeur base ny démocratie de liberté fahafahana ka raha tsisy fetra fahafahana dia olana be eo amin'ny firenena satria ohatran'ireny soavaly tabako fereny ny limite ny démocratie ohatra de ny lalàna ihany raha anao grevy ianao de ny lalàna mametraka zavatra anankitelo préavis indray a service minimum ary ko hoe tsy misakatsakana amin'ny fampandehanana ny raharam-panjakana non entrave au bon fonctionnement du service public zany ny ao anatin'ny démocratie fa ao anatin'ny démocratie koa attention misy ny droit politique anisan'izany le hoe liberté d'expression d'opinion sy sisa anjara ny fanjakana mandanjalanja hoe avela sa tsy avela satria limitiny io manko lazain'ny rahalahy zany de hoe ordre public nefa misy fitenenana hoe la première des libertés c'est la sécurité zany hoe raha jerevana fotsiny am'izao mitaky ianao zoanao am'le hoe droit d'expression sy ny ohatran'izany a de misy hoe ordre public de misy fitenenana zay marina hoe ny voalohan'ny fahafahana de zay le sécurité zay ohatra ianao zao hoe manana zany teo hoe liberté d'aller et venir na de circuler nefa ianao vao mivoaka an-trano tonga de misy manambana mitedakelinao a sisisy afaka ve ianao nanao an'izay liberté anao zay de zay indrindra hoe misy farafaratsy minimum sécurité mba iexercenao a manifestenao a ny zany fahafahanao zany ka raha zay le resaka liberté sy opinion zay ny fahitan'ny professeur anazy amitsika am'resaka zao misy arvesa tsisy ka zay indrindra aloha alohany amaniko an'izay de zao nje mitondra na izy na iza ao anatina démocratie de tsy azo atao ny excès de zèle zay fa sahirana ianao jerevo tsara fa vahoaka ohatran'ny fotaka piserinao izy piritsaka ihany avelanao izy a piritsaka ihany dikan'izay enao mandanjalanja sy manao ny hoe fandanjiny zany équilibre amin'ny resaka hoe ordre public sy ny liberté publique anjara fanjakana zay roviny izy no tsy avela ary roviny izy a no vahana fanjakana zany mieritreritra an'izay satria raha ohatra hoe menace fotsiny hoe karazana tombatombana tsy le keny conseil d'état fa nisy fotoana tamin'ny andron'ny président rajonarym-mampianina na am'izao ara de teny hoe tsy lasy io satria zavatra ekeny raha ohatra hoe ordre public ny ataontsika hoe limite de ny hoe menace avérée actuelle et non de supputation na conjecture tsy tombatombana fotsiny fa hoe zavatra tena misy de zay no natonga andralany le hoe sursis à exécution ny zavatra zay nataon'ny mpitondra etseroa tsy tam'ty ihany fa tamin'ny tao aloha fa zay kosa aloha hoe misy ny liberté fa misy limite raha ny tena izy principe de hoe liberté ny règle ny restriction exception zay le raha ny tena izy fa anjara fanjakana hoa mandanjalanja ny hoe roviny izy no alefa roviny izy a ny tsy alefa raha namelindra mandeha zao fanjakana de tsy tena ninny zay satria fa azo ndralay indreo mandeha tsy tonga hoe aiza fa raha miverina fanodromy fanotelona zavatra hafa kosa zay zay le izy ao anatin'ny démocratie nge misy droit politique ny hoe droit de manifestation de raha ohatra ary ianao zay paradoxe ny démocratie voatanteraka ao daholo zany rehetra any satria pilier anankiray ao anatin'ny démocratie de hoe fanajana zon'olombelona zay droit de l'homme zay anisan'izany hoa misy ny droit civil droit politique droit économique social et culturel ka
ao anatin'izay nao mandanjalaza fa raha ohatra azy ianao anatin'ny démocratie zay le paradoxe tiako lazaina teo vitanao atsaka ny siandavany à la lettre izay ao anatin'ny hoe fanajana ny zolobelona sy ny démocratie zay miongana ianao zay le paradoxe zay asivy milahatra foana io le droit de manifestation de asivy milahatra hoe satria za démocrate dia aleo ilahatra foana io de fomany le takelinao zany zay le paradoxe mila mahay mandanjalanja zany ao anatin'izany rehetra zay le izy hoe avela indraindray firetina indraindray fa tsy hoe zone rouge daholo foana tsy maintsy ahita zone verte rehefa atra zay na hoe bananaka loatra satria anao hoe libéral fototra any aminao iny ka zay le zayntsika to hoe démocratie sans limite égale anarchie mariny zany izay no mahakasika ny liberté sy ny tariny fa rafitra démocratika tiako hidirana kely any koa raha ny tena marina ny safidy ny atao hoe firenena républicaine Madagasikara te hitondra ady-hevitra vaovao ihany koa raha ohatra ka fahatongavanao eto professeur io resaka rafitra eto amintsika io raha mijery ianao zany an'ilay fahefana zay ananana an'ilay filoham-pirenena mijery ihany koa ny fahefana ananana an'ilay prime ministre zay adikatsika hoe lehibe an'ny fitantanany raha-mpanjakana hiditra ihany tsika amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana ihany koa rehefa avy eo fa hatreo amin'ny prime ministre nandray lasa fanipaka ny andraikitra le asa ihany koa ohatra ny to endrika fotsiny indraindray ilay prime ministre teto Madagasikara tsy vo am'izao zany zavatra resako zany fa hatramin'ny fitondrana teo aloha ohatra ny to hoe olona petraka sy hoe zay zany le rafitra napetraka hatrany amboalohany de arahana fotsiny kanefany ohatra ny tsy misy dika nitsony zany le izy manao ahoana ny fahitanao raha misy ny fanovana na fanatsarana ny rafitra mpitantanam-panjakana eto Madagasikara ina ny tokevitra hoetiny professeur Ratanoara Sulay androany raha iza satria anao safidy ny hoe démocratie tokony tsisy ary zany premier ministre zany tsisy ny sénat ina ny antony azonao azava démocratie mantsy de hoe ny olona zay hitondra démocratie représentative vahoaka tompo-pahefana satria vahoaka ny tompo-pahefana le peuple souverain ao anatin'ny constitution tsika zany hoe vahoaka no mifidy zay hitondra azy satria raha ny tokony izy de hoe vahoaka no tompo-pahefana nefa raha 25 millions zany tsy afaka hitondra sasany misitona vy sasany misitona vanana sasany misitona miakatra de mifidy olona izy amahan'zay etaetan'zay sy nametrahany fitokisana de misy io zany le izy de anjaran'ireo zany momana tanteraka loza nefany raha koto raha be rasoa ny latsaka lany rasoa ny problème rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy manendry olona indray izy le premier ministre io zany nefa amin'ny premier ministre hatramin'izay tsy de nanana envergure loatra tsy afaka nanao zavatra hoe initiative ny loatra fa ny tena mibaiko de le filoham-pirenena de karazany ohatrany hoe fitaka amin'ny vahoaka ihany ke zany satria voalaza amin'le démocratie le hoe pilier organisation d'une élection libre juste et transparente de mifidy ny olona i rasoa tonga rasoa fitondrana manendry olona anankiray premier ministre zay lehibe ny administration tonga de miembotra ny olo satria tsy mifidy an'io izy de zay mahatonga hiteny hoe fanana ny primature resaka budget koa zany fanana ny sénat fa kosa enao ny tompony andraikitra mandeha firenena tsy afaka manao fusible le premier ministre tsy mahavo le lafitreritreretiny professeur zany hoe eto le filoham-pirenena tonga de avy hatrany de ny kamban'ny gouvernemanta zany amin'ny ministre zany zay le rafitra raiky zay fa ny faharoa nambarano to satria manjary ohatrany hoe fitaka ho amin'ny vahoaka manko olona hafa nasina mitondra lehibe ny administration ary ny filoham-pirenena ihany mbola manapaka aloha hatreto raha io rafitra misy atsika io fa le antony ndray hoe fa maninona ndray le sénat ndray ihany koa no foanana zany miala am'le atao hoe système bicaméral za hatramin'ny ampianarako hatramin'izay de efa niteny an'izay efa talobe ary zany hoe tsy ilaina ny sénat raha zany fa lasa sinécure atotrany hoe amezana olona toerana fotsiny ampangina azy na efa elabe tsy misy tsony zany bicaméral hoe tsy misy zany tsy inge tsy forcé tsy voatery hoe anaraka ny zava-misy any avelany zay no mahavoatsika satria zavatra tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina sy zavataontsika mipotra avany de le premier ministre amin'izay fotoan'izay dia tsy ao anatiny ary ny sénat tsy ao anatiny satria ny sénat misy zavatra anankiroa voalohany efa voalaza ny rehetrarehetra hoe
vola tokony angonina anaovana zao lany tady fotsiny nefany atramindray zany hoe ahoana fiatsilesena ianao tany mahatra tokony anaovana zavatra fa zany zay fa faharoa fandaniam-potoana première lecture ato deuxième lecture ato verina troisième hitanao fa sady lany no fotoana tsy tsony zany navaity tsony am'zay fa tena tonga de na temera-pirenena rery no miandraikitra ny fandaniana raha za zao de ataoko hoe roa isaky ny région de raha firy région 22 fois 2 mbola 44 ke zany 23 aloha zany izy am'zao de la 23 zany dia raha mipetraka tsara vo isa isika dia firy zany 46 de reo nomena ny lalàna hoe manamboatra lalàna sikarazany ampo zay raha za foanana sena foanana ny afita isolo tena isolo vavan'le vahoaka koa nefa izy ao anatin'izay roa isaky ny région zay na ataontsika hoe telo azake mbola tsy tonga any amin'ny 150 zany zay am'izao fotoana zao manjary lasa resaka manahirina fotsiny ao anatin'le assemblée nationale itsangana zao ny ACJ haute cour de justice de minoa fa raindray népotisme mandeha clientélisme tribalisme mihitsy arany afara zany rehetrarehetra zany moa de tolo-kevitra zay koa ny antom-pisin'ny fandaratsika mba misy adihevitra ka zany rehetrarehetra zany lo professeur aloha na tianao na tsy tianao tsy maintsy manova lalam-pandrena antsika vo afaka tanterahana daholo zany zay zaniranye efa tokony ararotina nanovana ny lalam-pandrenana de efa hitatsika ny expérience amin'ireo andininy sy andalana ao anatin'ireo de ovay raha isa zay zay olana be ihany ko satria raha misy ny firenena tsy sasatra n'zay manova lalam-panorenana de ity Madagasikara malalatsika nosy malalatsika tya tsy mety miteraka ataotsika hoe fitombanana sy fampandrosoana mihitsy fa zay tonga manova de professeur Ratanoara io de adalan'ny mpanao politika eto amitsika firitoana ianao zany niena tao anatina lalam-panorenana de mbola tsy hitanao ihany ve milesoka ao anatin'zay zay kely izy io raha fanao lalam-panorenana tena aloha bary andasy fa tsy hoe maimaika ianao anao an'ity fotsiny de copienary amin'ny frantsay nosoratanatiny efa tsy azo akory ary fa inona le zava-misy eto Madagasikara ahoana ny expérience hatram'izay de ifanarahany be sy maro hoe zao zany ary le mamatika palitao reny ary tokony tena sanctionné fa le haute cour constitutionnelle manome vany an'le hoe mandat impératif tokony zoan'le le antokony manala an'le olona satria lany tao amin'ny anarany antokony izy fa de zany hoe de ekena le haute cour ndray mampirisika ny zavatra tsy mety ao anatin'ilay firenena hoe tsy mampanina zany de ahoana koa moa zany zay izy ndray hoe antoko na indray vondrona antoko fa iverena kely aloha le izy teo de mitsaroko so de manova ihany ko tsika ny hoe ny fitsapakevim-bahoaka so de to isan'andininy ihany ko fa mety anisan'ny olana ihany ko izy ty lanina tamba be ty de na eny na tsy fotsiny de mandeha am'izay koa ny katsikatsi politika ao anatin'le isan'ny andininy ny vahoaka rehetra koa tsy ary mahita an'ilay antsipri an'ilay boky be le lalam-panorenana misy ary moa tsy mahay mamaky ny sady tsy mahay manoratra ka so de mba isan'ny andininy ary nyvidina amin'izy ty adihevitra ny atsika ralamianaka raha zakatsika izay tsy maninona ikonge afaka atao tsy lava be fa fofo ihany fa kosa hodiniana alefa inty izy raha anao alohan'ny fifidianana anaovana constitution de misy adihevitra mihitsy pour sy contre de ohatra zao ataonao zao eny amin'ny ainao manjery miadihevitra zao mahatsara an'ity zao kosa maharatsy an'ity zany le izy fa tsy hoe ihany de manaroatra ihany ahy hoe tsika zao anatin'ny lampandrena de langue officielle de teny malagasy sy teny frantsay nefa ny tsasaky Madagasikara raha mahery tsy miteny frantsay de sady ao anaty fiandrianam-pirenenao zany natao fotsiny io zany zao tokony izy de hoe malagasy fa zany hoe frantsay sikaraha zany arrêté ministérielny ministre ny fahalebiazana de mahavita an'izany hoe manomboka zao taonany amin'ny ny indy azo ambany indrindra de tsy maintsy mianatra teny pirenena fa tsy hoe teny frantsay teny pirenena ny zaza malagasy ao izy raha te hianatra allemand
tempirenena vahiny zany zay safidiny eo zany misy allemand misy sinoa misy frantsay misy anglisy de fidy le zaza hoe miatianao ataoko zay le izy fa tsy hoe ao anatin'ny lalam-panorenana zany ny tokony isy an'ireny zavatra reny fa vanova ihany ianao a zay keo le izy satria am'izay koa vis-à-vis de la France fatany keo ny dikan'izay ka am'izay fotoana zay ihany ko ny taratasy mpanjakana sy ny raharam-panjakana ihany ko dia hivadika amin'ny teny malagasy fa indrindra fa niry amin'ny fitsarana zay sahirana mihitsy indraindray sy ireo lalàna rehetrarehetra isan'ny tokony zay misy amin'ity fiteny frantsay ity zay somary manahirana satria samy manana ny fandikany tsaronao nga manontany fotoan'andro ny article 54 zay samy manana ny fandikany le voambola na teny frantsay ray fotsiny tsesatseritsaritra iny fa mamaraparana fandarantsika na zany natsanefa miresaka an'izay fanovana lalam-panorenana an'izay ihany professeur Radanoira Julin resaka fitsinjaram-pahefana io tena veriko foana eto amin'ny fandarana ilay hoe fitsinjaram-pahefana tena izy voasoratra ao zao ny fokontany inona marina ny anjara ndraikitra tena tokony mena an'le fokontany mba isiny tena fampandrosoana marina hitatsika reny filoham-pirenena zay manambara fa manome vola le ataontsika hoe gouverneur na gouvernora azafady karazana lasa de concentration ndray koa misy tolo-kevitra avy amin'ny professeur Tamara Julien raha ao anatin'ny lalam-panorenantsika zay nampiary ny fitondrana teo aloha de ny hoe collectivité territoriale décentralisée de misy zany a ny hoe région commune ary ny province de reo olony zany a dia mikarakara ny développement économique zany hoe fampandrosoana le faritra fa kosa ny question administrative de ny district sy ny fokontany de amiko zany problème satria raha no anaty décentralisation de hoe fidina ny olona zay tondra eo amin'le faritra nefa izy raha manana olana zany a amin'ny resaka de hoe tsy fandrimpahalemana ohatra de tsy maintsy mandady eny amin'ny district district fanjakana no manendry azy zany hoe misy zavatra anankiroa ao anatin'izay zavatra hoe rate de concentration satria fanjakana manendry an'lizy ohatra hoe PDS fa ny anankiray décentralisation satria efa mifidy le olona zay tondra amin'ny faritra le faritra de amiko a tokony ao amban'le olona voafidy daholo na district zany a na fokontany am'izay a lasa anankiray ny fandehanrehetrarehetra fa tsy mizava risy satria raha ny fanjakana amin'ny désigné manendry ny lehibe ny district mampifilafily io raha ohatra ary manao blocage mihitsy raha ohatra tsy de tiany le voafidy hitondra n'lay faritra fa tokony le voafidy mitondra n'le faritra ao ambaniny daholo ny rehetrarehetra na ny miaramila any amin'ny faritra re de izy afaka mampiasa le miaramila zay le izy fa ao kosa ny hoe misy rôle zany hoe asa tokony ataon'ny fokontany satria tsy haitsika mampiasa le fokontany afaka mame ohatra am'izay hoe zany zavatra anankitero ny rôle tokony sahan'ny fokontany rôle sécuritaire satria fatany daholo ny olona ao aminy efa ondro ny tankitankitambo tia daholo mba avao fa ahoany ty rôle sécuritaire zay rôle fiscal izy tokony vadikany mihitsy raha fitakiana etra kely ny etra le fobe tsony zany raha za fa hoe any amin'le fokontany fatany daholo entité kely hoe ria tony masikita amin'ny liva tsy mandoa vola ria manao mékanika kely ria manao fripy tia manao an'izao hôtely kely de any amin'ny fokontany mihitsy no mitaky zay etra zay de farany rôle économique indrindra ny ambanivohatra fa izy moa mamboly fa tsy ny fokontany ny ambanivohatra reo zany tokony amena fofanana na ampidiry anazy ao anatin'ny lalam-bato ohatra ny agoa ohatra ny sadek ohatra ny comeza any a be mpitady satria ireo sadek sy comeza reo kirakabe zany pays du sida pays de la sécheresse pays de la guerre zany hoe tsy amokatra firy tsika mahavokatra be ary tsy tokony isy ary okery satria ohatra fotsiny na ny Pemba ary Sorgho misy toerana mahavokatra inefatra isa-taona sasany telo
reo fotsiny de fa tsy tokony isy zany hoe kere na tsy fanjari-tsakafo zany fa hatramin'izay moa tsika lalalovana teny le zavatra de rehefa mitrangy izy zay vao hoe tonga daholo mitomany manatitra zavatra kely bombo sy sisa enary tapitra ny fotoanatsika professeur raha Tanoara Julien zany zany tokony resantsika ny kere iny fa tsy ampitsonga ma fotoanatsika efa amin'ny folora sy fahefany zao alina na le tsy ampy al le décentralisation mbola be dehibe zavatra zany fa zany hoe ty hoe décentralisation effective fa raha ohatra ka hoe répartition na ressources humaines ny manam-paiza zany docteur mpampianatra sisisy ny ressources financières tokony anana volam-pandiavana ny projet satria ianao zao mahita tsara hoe raha manana projet zato ary ianao ka entinao amin'ny banque ka tsisy vola daboka ny ianao ka zay le atao hoe ressources répartition ny ressources financières ary ny ressources matériel takany tony infrastructure isan-karazany tony raha vao tsy ampy reo zay eny natonga hatramin'ny andron'le motoratsiraka hoe teanao décentralisation fa tsy tonga hatramin'ny farany satria tsy ampy reo telo reo fa raha ampy reo zay natao hoe décentralisation effective fa raha tsy ampy reo de hoe décentralisation fictive zay le fandeha asa tsy effective atsony fa lasa fictive ny zava-misy eto tena maniry professeur raha Tanoara Julien mbola iverenanao eto amin'ny manaraka indray amin'ny fotoana mamety azy irahantsika iresantsika bebe kokoa an'izany tontolo hafa sy adevitra momba ny fitsinjaram-pahefana izany fa ny androany aloha de tapitra ny fotoana irahantsika mankasitraka anao tompoka ay makasitraka anao koa makasitraka ny mpijery sy ny mpanaraka tsy tapaka an'ity télévision Real TV ty ankasitraka tompo sonana ihany koa tsika rehetra tany an-tokantrano niarotolo taminay tamin'ity alina ity ary mirary alina mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa amin'izao alindalina izao manapitafary tokolasy tompo haveloma tompoka